vavana avy aminazy tonga dia tena atao mahitsy be vavana satria mbola velona ho an'i Jesosy tsika androany. Amin'izy avy ny marina izay teny izay velona ho an'izy ianao. Nofo tsy mahay an'izay fa ny fanamasina mitarika antsika ao anatin'izay dia soratsika an'Andriamanitra izany fa izay no tsara indrindra ho antsika. Tsisy tsara indrindra tsy hoe velona ianao androany ho miliardera, tsy tsara noho ny hoe velona ho an'i Jesosy izany. Amen. Dia tsika hivavaka ary dia hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'izay ary izany zao ity fotoana atrehantsika eto androany ity mbola ampitombo izany fahaveloman'i Jesosy ao anatintsika izany. Ny anaran'i Jesosy. Raha io manome voninahitra anao zahay. Mankasitraka Tompo fa novelominao indray izahay androany, novelomina mamy tsara indrindra, novelomina ho anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana, misaotra fa tombony lehibe Jesosy izany hoe ianao no antom-pahavelomanay izany. Misaotra Tompo fa tsy hoe tady harena ety amin'izao tontolo izao ny antom-pisianay androany, fa misaotra fa ho fisehoanao, ho voninahitry ny anaranao ary indrindra indrindra Tompo ho velona iombona aminao. Tompo aoka ho tanteraka izany fahamarinana izany ao anatin'ny fitarianao fanahy masina amin'ny zavatra rehetra. Ny teny izay renesiny androany dia aoka ho teny velona aty anatinay tsirairay avy, teny itombo aty anatinay tsirairay avy, teny marina amin'ny saina sy amin'ny fihevitra iray manontolo aty anatinay satria ianao ilay teny velona dia ianao no mamelona anay tsirairay avy. Mankasitraka Tompony amin'ny fotoana, mankasitraka ny amin'ny tena hoe fitondranao isan'andro isan'andro, izay tsy mahay mihevitra, izay tsy mahay mihevitra na kely akory ary fa ianao no mampianatra anay sy mitarika anay amin'ny sitraponao dia mankasitraka izahay fa tsy mamela anay iry ary ianao fa mitondra anay foana ianao amin'ny fitiavanao, mitondra anay foana ianao amin'ny fahamarinanao, voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika Tompoka. Misaotra ny Tompo ny amin'ny tompa-soavana indray, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fandamihana ahafahana mizara izay teny napetraky ny Tompo atao anaty androany indray. Raha sina aloha, tsy hoe raha sina fa izy moa tsy maintsy misy ka io, tsy maintsy misy ny lohahevitra. Lohahevitra dia hoe voatahiry kalitao voatahiry eo amin'ny fiombonana sy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Kalitao voatahiry amin'ny fiombonana sy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izay aloha izany dia voalohany indrindra dia efa tokony falitsika hoe kay izaho manana qualité ilay kalitao kay izaho manana qualité tokony tonga dia hoe hay izaho marina kay homme de qualité, femme de qualité. Dia efa tena tokony tonga dia hoe ahoana izay fiainana izay tokony mivoaka foana izay eo amin'ny araka ny tarihan'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Fa mila tehirizina io qualité io dia amin'izay tsy simba, amin'izay mivoaka foana amin'ny fotoana ilavana azy, amin'izay hitan'ny olona eny foana. Qualité voatahiry. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra araka ny tenen'ny pasteur sandratra teo. Tsy hoe rehefa eto dia misy rehefa rehefa ana dia manao moa izy teo. Dia ilay qualité zany tsy hoe hajanontsika eto foana fa ilay qualité n'aiza n'aiza misy atsika dia miseho Jesosy. Amen. Ohatra ny voankazo anankiray, ohatra ny voankazo anankiray hoe voankazo anankiray rehefa mivoaka ny voankazo anankiray manga moa zany zao tany amin'ny Mahajagako moa zay dia nahita manga dia tena hafa mihitsy ilay manga ilay avy eo amin'ny fotony ny alainao sy ilay manga ilay efa ilay hoe iletsena efa haniny ireny. Dia tena bon qualité iny manga iny. Fa rehefa ela ny ela dia ahoana iny? Misy biby any anatin'iny, lalitra moa tena kama manga mihitsy. Simba ilay qualité. Simba ilay qualité nefa mba olona manana vokatra tsara mba tena fomba tena tsara ihany. Dia ahoana? Izay ny sitrapon'Andriamanitra hitondrana antsika androany hoe ahoana ny tehirizana io qualité io. Raha manga moa zany dia anaty inona fametrahana anazy? Anaty frizidera. Mba tsy ho tratra amin'ny bibikely sy ao aminay moa rehefa ilay alina dia tena vetivetika mihitsy dia misy ilay lanitra kely be be ireny. Ary reny tena nampiainao nataonao anaty vilia ary ilay vilia misarona ary ilay voankazo dia mahagaga fa reny tafiditra foana. Dia tena hoe ahoana ny tena fomba hitehirizana an'ilay voankazo, izay ilay voankazo izay fa tsika koa ahoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra Jaune 15
zao na toko fa 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa isika hatramin'ny 9 mihitsy ngamba amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no tena voaloboka, izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Izao no tena voaloboka ary ny raiko no tena mpanamboatra. Toy antsika hatrany amin'ny 5 tena mpamboatra mbola tena mpanamboatra ihany voalazako. Izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. 2 ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Io zany le hoe izay mamoa no amboariny. Zay hoe izy mpamboatra. Efa madio rahateo ianareo no teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Io zany dia efa tenin'Andriamanitra anankiray andraisantsika hoe raha misaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsisy qualité le vo. Tsy mivoaka le qualité an'le vo andrasana. Zany hoe ny andrasan'Andriamanitra amintsika tsy hoe mandrombona be fotsiny fa mamoaka fruit de qualité. Zay zany ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Dia le izy zany tena mahafinaritra amin'le izy. Izy moa manamboatra an'le izy. Izy manamboatra an'le izy. Fa le amin'le fanamboarana fotsiny araka le nitenen'ny pasteur Sandraza teo indraindray olana le fanamboarana. Zany eto zany misy olana anankiroa hatrehana. Fitahirizana le qualité aloha voalohany indrindra vao aminao sy le fanamboarana anao amoaka an'le tena qualité. Mba tena hoe araka le loha hevitrintsika teo dia araka le nizaraina teo dia hoe mety simba le vo, mety simba le mangana ohatr' izany. Eto moa zany voaloboka ny raisina. Dia inona ny tena problème raha vao ohatra ka hoe le avy any anatiny misy manimba, tena isan'ny zavatra manimba voalohany. Le zavatra ao anaty raha vao tsy isian'i Jesosy dia miteraka olitra dia mamoaka fofona hafahafa dia tonga ny avy aty ivelany. Azotsika ve izy raha vao zavatra ataontsika ihany, zavatra ao anatintsika eo ihany raha tonga dia tenenina tonga dia atao mahitsy be dia le hoe ny tena adversaire mafy indrindra amin'ny fahasimban'ny fiainam-panahintsika dia tsika ihany tena isan'ny manimba le fahazarantsika, le mahatsikatsika raha vao tsy maty dia iny manimba an'le te amoaka an'le vo. Dia ndaontsika ao anatin'ny fotoana hoe hianatra hoe ahoana ny fitehirizana an'le vo. Voalohany aloha tsika tsy hoe fruit de saison, hoe misy saison ino manao filaza zany hoe saison amin'ny manga zao dia hoe saison amin'ny letisia koa zao. Dia hoe rehefa tsy saison dia tsy mila mamoaka, tsy mila mivoaka zany le vo. Tsika tokony multifruit tsika. Rehefa ohatra hoe manga mivoaka dia misy manga tsara ao, letisia dia letisia, rehefa paoma dia haintsika koa zay. Ohatry hoe raisina ohatr'izay zany izy hoe multifruit, tena hoe misy karazana vo tsara ilain'ny olona rehetrarehetra ao. Any amin'ny Galatiana 5:22 moa tena tonga dia mitanisa azy iray manontolo hoe reto avy le fruit be dia be. Misy saison na amin'ny saison na tsy amin'ny saison, zay ny tenin'Andriamanitra, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia mijoro tsika manana an'ireo vo ireo. Amen. Zany hoe le izy rehefa tsy hoe any amin'ny Jérémie 17:8. Jérémia 17:8.
amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron'ny rano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny hain'andro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanay izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitrahatra ny famohany, tsy mitrahatra ny famohany, ninona izay mandeha ny amin'ny zavatra rehetrarehetra eny le kalitéana voa ao amintsika azon'ny olona hohanina foana. Ny olona moa zany mihinana fa tsy tsika eny atsika tena miaina ao anatin'le qualité mahatonga le olona mihinana satria rehefa ohatra ka dia alak'le fitariana tamin'ny fotoana voalohany teo rehefa mifanena rehefa mahitanao le olona teo tena tsara fanay ohatra iko bandikizitina be zay mahatonga le hoe le olona mihinana inona no hoan'le olona avy eny aminao fa ankizy-tinana ve sa hatsara-panahy sy fitiavana zay mahatonga le hoe mila hitan'ny olona ao anatin'izay qualité zay tsika. Dia rehefa tonga dia azon'ny olona profitena foana ianao dia nefa zay tena zay mihitsy ka le terma azon'ny olona profitena ianao nefa zay tsy zakatsika zay tena za ataony anina tohatra fiakarana fotsiny nefa le vo ma hoe am'le izy hoe le production famokarana an'le izy tsy hoanao rery fa ho an'ny olona dia mila mahazaka zany tsika mety hoe profiten'ny olona fa tsy olona maraiky an'izay ve tsika mety hoe dia zay inona zay le hoe mety zay le tehirizina zay rehefa mivoaka eto mety misy profity ve sanatria rehefa mivoaka eto fa nefa ianao mahazo tsiry amin'ny famoahana le izy aza miasa saina amin'izany profiten'ny olo zany ianao mihitsy tsinona nefa mahazo aina ao anatin'le iziko ianao mahazo aina ao anatin'le fanaovana an'le zavatra dia na miprofity anao le olona na tsy miprofity anao a dia ahoana tsy miasa saina amin'izany tsika bonne qualité foana ny toe-posiny rehetrarehetra voatahiry le kalitao ao anatin'ny fiombonana amin'Andriamanitra foana nefa araka le Jauna 15 teo ny zavatra anankiray voalohany a miaro an'le qualité tsy ho simba dia ninona ny fiombonana amin'Andriamanitra iny zany no mamoaka an'le qualité voalohany indrindra tsy mahay manao araka le teny hoe tsy mahay manao na inona na inona tsika fa rehefa ohatra tsara ombina amin'Andriamanitra tsika dia mivoaka le qualité dia io tsy hoe eto am-panomboana eto anaty fotoana eto ihany fa eny amin'ny fiainana andavanandro rehetrarehetra eny. Ao amin'ny Salamo 119 Salamo 119 manomboka amin'ny andininy fa lava be le salamo ka boty Salamo 119 97 fomba fiainana fomba ahoana ny fiteny an'izany fomba fitondrana an'le voa eny amin'ny fiainana andavanandro sy ny tombony azonao amin'ny fananana an'ilay voa eny amin'ny fiainana andavanandro zany hoe fiainam-piombonana ny tena hoe isan'ny singa anankiray isan'ny hoe élément anankiray a hitehirizana an'le qualité ao amintsika ahoana ny fandraisan'ny salamo an'izy io salamo 119 97 endre ny fitiavako ny lalanao fisaintsainako mandrakariva izany ny didinao mampahaendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko satria atoamiko mandrakizay ireny hendry noho ny mpampianatra ay rehetra aho satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako toizatsika ny fahazato hendry noho ny antim-panay aho satria ny didinao no tandremako efa narovako ny tongotro tsy ho amin'izay lalan-dratry mba hitandremako ny teninao ahoana ohatsy izy le tenin'Andriamanitra ny fitiavako ny lalanao fisaintsainako mandrakariva izany tsy hoe fahenoko an'izany ao anaty fotoam-bavaka
na ny fitenenako an'izany rehefa mitokam-bavaka fa manao izy izy mandrakariva ny saitsainako ny fitiavako ny lalanao dia miteny izy ny didinao mampahendray ainy mihoatra noho ny fahavaloko satria ozy izy ato amiko mandrak'izay ny fitiavanao ny teninao enjo noho ny mpampianatra rehetra zany hoe mahana plus ianao zany mahana plus ianao par rapport amin'ny manodidina rehetra rehefa misaintsaina foana ny tenin'Andriamanitra misaintsaina foana ny fiombonana io fisaintsaina an'io naiza naiza zay le hoe fiainam-piombonana le izy fa tsy le hoe fitokanana hoe mahana fitokanam-bavaka fotoanana fitokanana fiombonana amin'Andriamanitra tena tsara fa ampiarahana amin'izay a le fiainam-piombonana dia mamboaka le hoe plus par rapport amin'izay olona ny tana saina rehetra teo na fahavalo na mpampianatra inona avy ny tana saina teo ny antim-panahy dia mahana plus ianao par rapport amin'ireny dia le plus io le qualité amen le plus io le qualité hiainanao andavanandro hiainantsika tsara avy eny amin'ny manodidina eny gaga amin'ny fahavalo fa hoe ahoana ary zany zany anindrona ny lamvoany nefa izy tao mivavaka ho anahy gago sao le tena ahoana ary zany lasa mpanompon'Andriamanitra ka iny izy mandy anakareny toraham-bato teo mivavaka ho anazy hoe mamelany hely ny fatsofatana izay ataony zay le fisaintsaina isan'andro ny tenin'Andriamanitra fisaintsaina eny amin'izay misy atsika eny ny tenin'Andriamanitra fisaintsaina isan'andro amin'ny situation rehetra dia tena misy situation anankitelo sa efatra angamba no nolazain'le Salamo teo fa mamoaka zavatra pozitif foana ianao afaka mihoatra manome mihoatra efa nisy fotoana moa zany zay hoe manome mihoatra zay teto par rapport amin'izay mety ho tena grand ianao satria eto zao ny tenin'Andriamanitra hoe endro noho ny mpampianatra rehetra endro noho ny mpampianatra rehetra endro noho ny antim-panahy aho zany antim-panahy zany le olona efa tena lehibe efa tena hoe nefa endro noho zany ianao zany hoe izay efa tena hiverina ho endry rehefa tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika rehefa tena maniry amolony rano velona moa le efa antomboana izy teo dia tena hoe mahana qualité plus tsika par rapport amin'izay eritreretina ary tokony ho possible ary tokony ho marina amintsika zany soroko an'Andriamanitra teo amin'ny za moa rehefa mijoro teto hatramin'izay zao angamba vao afaka mba miteny mba afaka kely miteny hoe tenin'Andriamanitra ny zany pasteur Jao tamin'ny fotoana momba ny Paoly le hoe tena eto dia tanterana fahalemena zany hoe le tsilona angatahan'ny Paoly nasorona fa navelan'i Jesosy teo fa hoe ampy anao fahasoavako dia ozy izy pasteur tava zay io ajanony Jesosy ao fantemponao no amboarina dia mandeha za moa le miresaka moto foana tena zany moto zao dia tadidiko le fampianarana zay le fisaintsaina tenin'Andriamanitra hoe tena indray le moto afaka anankiray dia misy ty le tenin'Andriamanitra kay ao hoe tena moto avelany eo foana fa nytoepoko mila amboarina dia misaotra ny tompo fa mba tao anatiny ataontsika hoe roa tokom-bolana atao hoe ray volana lasaka zay mba iny misy moto dia iny tena misaotra ny tompotsika hoe tena nampatsiahivo ny tompo foana le izy hoe tena hoe moto isy foana fa ianao no akalagy amin'ny tsisy dikany eo dia rehefa vao tafasaintsaina an'izay dia ianao lamina be sady le izy niendrana be ndraindray sao dia mpolompon'Andriamanitra ny pasteur andriva ohatra hoe hoay izy any atao pasteur fa misaotra ny tompo tena tao anatin'ny roa tokom-bolana zay tao aorian'ny fampianaran'ny pasteur Jao iny mba tena tadiditsika hoe tena hoe moto tsy maintsy misy foana izay ataony eny fa le fony amboarina dia courage be nefa nilamina le hoe hoay le te mba milamina kosa tsika zany mitsika hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra fa maninona moa tsika milaina mpanamboatra arak'le Jaune 15 teo izy ny mahafantatra zay zao manana voaloboka fa le mpanapaka voaloboka ihany no mahafantatra hoe
hoe tiany ratsanana dia tiany esorona dia tiany atao an'izao tena mba tsy vita an'izay tokoa trano le voaloboka dia hitanareo le ohatrany kely baritika kely ireny mamakavoa izy fa tsy qualité tonga dia izay ngambana fa rehefa hoe voaratsana le izy a tena hoe tonga le mpanamboatra an'le izy amin'ny fotoana izy koa tsy misy fotoana le izy misy fotoana fanaovana le izy fa ohatrany tsy hoe mety foana le izy narovina tsy hoe zao ianao va andratrana le izy tonga dia tapaka daholo le voray manontolo satria efa misy vola izy amin'izao fa ohatrany tsy haiko hoe volana osa inona le ohatrany fanaovan'le razoky anazy iny dia izy mahay an'le izy dia ohatr'izay tsika Andriamanitra no mahafantatra hoe zao ny antom-piasina nanaovako anao ohatrany inventeur anankiray mpamorona tsy possible mihitsy hoe les créations ohatra io caméra io ve tsy fantatra no mahafantatra ny antom-piasina raha tsy namoaka mode d'emploi ny mpanamboatra anankiray le inventeur na créateur tsy fantatra dia rehefa mivoaka iny mode d'emploi iny a dia mahafantatra amin'izay ny création anankiray zao ka ny antony nanamboarana anahy vakitsika ny romanina 8:6 version Bible expliqué moa zany zao na hitako an'izay version Bible expliqué zay amin'reto antiany version français courant na Bible expliqué ohatra mitovy ihany izy amin'reto romanina toko fahavalo andininy fa enina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix ndraisiko satria raha teny gasy izy nge andao vakitsika kely ohatrany fa ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiaina sy fiadanana fa rehefa am'leo préoccupé io tsy voatery eo anatin'le ino moa teny gasy tena hafa mihitsy zany misy eo préoccupé tena hoe misaintsaina zany ianao hoe tena hoe ao anatin'le fisaintsainana foana misaintsaina anao ny occupation anao ry voany amin'ny nofo tonga dia ataontsika ohatr'izay nga ny occupation anao ry voany amin'ny filan'ny nofo a dia mitondra antsika amin'ny fahafatesana zay nandraisana an'le hoe se préoccupé des désirs de sa propre nature mène à la mort zay no mahatonga antsika foana tsy atodika amin'ny zavatra zao tontolo zao tsy atodika amin'ny nofo akory zay io tenin'Andriamanitra io mbola tsy zao tontolo zao zany fa tsy atoditsika amin'ny nofotsika akory ny préoccupation atsika raha tonga dia raisitsika rahabaky teny le tenin'Andriamanitra ny préoccupation anao zany dia tokony any azontsika ve leo eny tokony azotsika zany normalement préoccupation atsika dia any amin'ny désir ny Saint Esprit zay no mitondra antsika amin'ny fiainana sy fiadanana dia tsy diso mihitsy ny fampianaran'ny papa isak'izay mandeha eto raha ohatra ka amin'ny teny foana hoe Jesosy avy any Nazareta no ilayntsika zay foana ny fampianarana mandeha eto hoe mampitodika atsika any amin'ny Jesosy fa tsy mampitodika atsika any amin'ny zavatra zao tontolo zao tsisy toriteny mihitsy hoe tena hoe tsy hoe tsisy mihitsy aloha fa tena hoe nisan'ny priorité atsika dia le mafampitodihana atsika amin'ny Jesosy indrindra moa izy efa fotoana ao anatin'ny fiverenana izao ny problema zany rehefa ohatra ka hoe rehefa le tapany avoalohany io dia lasa tsy any amin'le namoronana atsika sika raha iverenantsika no anatin'le famoronana teo zany hoe raha raisika le lohateny le lohateny teo hoe nisan'ny fitehirizana ny voa anankiray ny fitehirizana ny qualité ato anatintsika zany akoatra ny fiombonana dia tsika marina amin'izay antony nanamboarana atsika
marina amin'izay antony namoronana antsika. Dia ny antony namoronana antsika tsy any amin'ilay lalan'ny nofo fa lasa diso izay lavana antsika ety amin'ny fiainana. Fa ny antony namoronana antsika dia sy préoccupation antsika dia mitodika foana any amin'ny désiran'ny fanamasina, dia izay ilay hoe mandeha amin'ny fitarihan'ny fanamasina antsika. Satria izy ihany mahafantatra an'izay zavatra ilaina dia tsika ilay manaiky fotsiny dia efa manaraka. Ilay izy mety sarotrarotra ihany araka ilay nitenenina teo hoe ino moa le profiteniny hafitsika. Dia nefa ny ten'Andriamanitra misy mifanitsy amin'izany mihitsy. Aoka ohatsy izy ho fitahiana ho an'ny hafa ianao. Dia nefa indraindray tsika lasa vesatra ho an'ny hafa. Fa mangataka amin'ny fanamasina tsika mba tena hoe isaina ny vokatry ny fanahy io tsika. Dia mba tsy hoe raha tokony ho mpanomezitsika dia lasa mpangataka. Izay zany ilay tsy marina amin'ilay kivy ilay inventeur, kivy ilay mpanamboatra. Kivy ilay mpanamboatra hoe tena izy nge tokony foronina ho mpanome, lasa mpangataka foana. Dia lasa tsy any amin'ilay tsy mipetraka ilay kalitao. Tsy tena ilay kalitao anao no mivoaka. Lasa tsy voatahiry. Tsy voatahiry ilay kalitao anao satria ny kalitao anao tokony hoe mpanome ianao nefa lasa mivadika eny amin'ny mpangataka ianao mauvaise foi tena tsisy hoe kivy ny mpanamboatra. Tena kivy ny mpanamboatra hoe tena zavatra tokony hiasa ty amin'ny ilana aty tena any amin'ny inverse comme tena any amin'ny opposé tanteraka misy angaraina. Fa ny fananantsika tenin'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra marina an'io ihany koa hoe marina ianao amin'ny antom-pisianao. Mpanome ianao, fitahiana ho an'ny hafa ianao. Ndao anana fiombonana sy fisaintsainana le any amin'ilay salamo teo. Fisaintsainana isan'andro. Ny préoccupation anao dia tena hoe araka ilay vavaka nanomboantsika anazy teo ho an'i Jesosy ny antom-pahavelomako androany fa tsy ho miliardera. Dia rehefa tena hoe ao an-tsainao foana izay, tena saintsainanao foana izay amin'ny tontolo andronao, dia mahita miliara ianao. Dia hoe Jesosy inona aloha ty, atao inona ty. Fa sy tonga dia tsoraka ianao hoe tena ty aloha miliara dia nda nataovy ny évangélisation zao nefa zavatra mety tsy mifanaraka évangélisation ilay izy fa mety zavatra hafa nefa ny tena ampitodihan'ilay évangélisation ao aminao eo. Le motivation mandefa anao amin'ilay évangélisation nefa tsy Jesosy intsony fa nahazo an'ilay miliara. Zay nge efa zavatra sarotra be. Ianao tsy nieritseritra andeha hanao évangélisation mihitsy fa hoe io misy miliara dia andeha. Efa obéissance à maman zany. Marina hoe asan'Andriamanitra ilay atao fa tamin'ny voalohany kamo ianao hanao évangélisation fa hoe io misy miliara dia andeha amin'izay. Diso ny motivation voalohany indrindra. Tsy Jesosy maniraka anao fa nahazo an'ilay miliara ianao dia ndao hiazakazaka be amin'izay tsika efa ohatr'izay. Fa na tsisy miliara na misy ndahona foana rehefa ao anatinao ilay apelina, ilay antso, ilay hiraka. Amen. Tena marina dia noforon'ny mpamorona ianao hanao sitrapony. Tsy hanao izay ilay romanina teo. Se préoccupé ozy izy dia désir du Saint-Esprit. Hanao sitrapony ianao zany. Satria sitrapony ilay nitenentsika teo. Fitahiana ho an'ny hafa. Sitrapon'Andriamanitra zany. Mihevitra ny hafa. Mihoatra noho ny tena. Misy tenin'Andriamanitra miteny an'izany ao. Mihevitra ny hafa mihoatra noho ny tena plus que hoe tena hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Na dia mafimafy ary. Mivavaka sy mamelana dia fahavalo aza. Zany ny sitrapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra iainantsika. Araka ilay niteneniko teo ohatra tamin'ny Paoly. Paoly rehefa niatsika fitsarana dia navelany izy rery niatsika fitsarana tany. Efa ny fotoana ity zaraiko teto. Hoe rehefa niatsika fitsarana Paoly dia navelany namany rehetrarehetra izy fa izy rery niatsika fitsarana tany dia mivavaka izy hoe aza atao heliny anie izao. Dia Jesosy no nitsangana nanotrona anazy teo amin'ilay fitsarana. Satria maninona? Marina tao am-pony ny sitrapon'Andriamanitra tao anatin'ny situation, tao anatin'ny ady anankiray.
tao anatin'ny olana anankiray. Tsy hoe ao anaty fiatrehana ady ianao dia normal be ara mitodika amin'izao. Tsy hoe ao anaty fiatrehana ady ianao dia hoe iny misy miliara tonga dia hoe normal fa tena mahavany le problème koa rity. Fa ao anatin'ny fiatrehana ady dia marina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Tao anatin'ny fiatrehana ady ny atrehana Otraham-batana izany izy moa le Stéphane Otraham-batana Stéphane izany mahavita mivavaka mamela heloko ny hafa zany. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, nefa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le qualité. Mivoaka le qualité na ao anaty kombary. Ao anatin'ny ady nefa misaina ho an'ny hafa. Ny olona ohatran'izany no tadiavin'i Jesosy. Nampitrangana azy teo amin'ny sezany tamin'izany fotoana. Olona tadiavin'i Jesosy. Tsika raha nampianarina an'izany, tsika ve olona mitady an'Andriamanitra sa olona tadiavin'Andriamanitra? Nahita olona araka ny foka hozy izy mantsy an'i Davida. Nahita zany hoe nitady izy. Dia androany ary vao ao anatintsika le qualité, ary vao tsy rava mihitsy io qualité io, dia olona tadiavin'Andriamanitra tsika izay. Dia mananana fo hoe za Jesosy mba te olona tadiavinao. Fa tsy hoe olona mitady an'i Jesosy foana hoe Jesosy tena ohatran'ny jirama zao le izy miakatra ny facture nefa le izy tsy mandeha akory. Tsy tohizantsika intsony e. Tsara Jesosy. Amen. Tao hoe olona tadiavin'Andriamanitra ianao. Raha isika ny Isaia 61, 1-3. Milaran-Jesosy manao hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko. Satria Jehovah efa nanositra hitory-telo soa mahafaly amin'ny mpandevitra. Efa naniraka ahy hasitrana ny torotoro fo izy, ary hitory ny fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalina Andriamanitsika ampionina ny malahelo rehetra. Hanolotra ho an'ny malahelo aoziona, eny, hanome azy na mama hosolo ny lavenona sy dilomely fifaliana hosolo ny fahalahelovana, ary fitafiana fidelana hosolo ny fanahy reratreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nabon'ny Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Namboleny Jehovah hazo ny fahamarinana ianao izy izy namboleny Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Ny voninahitra ny mpamorona dia ianao marina amin'ile namoronana ianao. Rehefa mijanona eo amin'ile antom-pisiana ho an'Andriamanitra tsika dia izay le voankazo rehefa qualité tsara dia manome voninahitra ny mpamorona. Tsika elefa nateraka indray no olona afaka manome an'izany fihedanana zany, zany fifaliana zany. Izy moa efa tompon'ny fihedanana, nefa tsika izay olon'Andriamanitra marina amin'ny teniny ohatr'izao no manome fifaliana ho anazy. Vakitsika anie ny Salamo 149 version frantsay ndraika manandraisantsika anazy. Cent 49:4 dia 147:11. Mety hoe tsy mitovy satria tsy very. Oui, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Car, dia amin'ny Bible expliqué izy, car le Seigneur aussi trouve son bonheur dans son peuple. Ao amintsika no ahitan'Andriamanitra plaisir, raha zay le
vakiana teo maka plezira mihitsy Andriamanitra mijery antsika raha vao tena hoe eny amin'ny fiainana andavanandro eny a mivoaka le qualité maka plezira manana bonheur Andriamanitra mahita antsika zanany zay tena marina amin'ny namoronany antsika 147:11 a le plaisir ato amin'ny version anankiray izy manao hoe le plaisir de l'Éternel est en ce qui le craignent et s'attendent à sa bonté. Le plaisir de l'Éternel dia ao amintsika foana izay matahotra anazy sy miandro ny fahatsarany zay ny plaisiran'Andriamanitra zay ny hitany tao amin'ny Davida anie nanome plaisir anazy Davida tena hoe nanome fifaliana anazy Davida raha mitady olona raha tian'Andriamanitra raha tianao no olona tadiavin'Andriamanitra dia zay meo plaisir izy zay fotsiny ohatra anange za raha ohatra ka hoe olona efa fantatra hoe tena hoe hitabataba sy ny karazany ty dia ianao tsy hoe hiavinavina be hoe ahoana fa miaina ianao normal aminazy madio fo fa ny plaisiranao dia tsy maintsy any amin'izay olona tianao aloha voalohany indrindra zay mahatonga ny hoe le tenel amin'izay qui le craignent le amin'ny 149 kay amin'ny 149:4 tao any amin'izay tiany no ahitany plaisir Andriamanitra kay Andriamanitra mitady plaisir mahita antsika Andriamanitra kay Andriamanitra mitady bonheur rehefa tia hita antsika dia inona io plaisiran'Andriamanitra io tsika marina amin'ny création tsika marina amin'ny fiombonana tsika marina amin'ny antom-pisiana amen mety amintsika hoe aloha zany hoe manome plaisiran'Andriamanitra zany andrasany ane zany mitady an'izany ane izy hoe tena hoe mba zay zany tsena voakety anao tsy Jesosy inona re mba plaisiranao androany dia tsy hoe hiandry ianao hoe tena hoe inona re zany plaisiran Jesosy fa ohatra misy manitraka tapoka ny tongotra dia tonga dia safosafo izy ohatra hoe midina ao ambany ao zany dia zay le plaisiran Jesosy ane zay le marina amin'izay zavatra zay ianao tena tsy maninona raha lafa fako fa ohatr'izao io dia faly Jesosy hoe ay tena iny zay le nampitrangana an Jesosy tamin'ny miverina foana moa zay zay tenin'Andriamanitra zay resaka hoe hazo tsika tamin'ny voalohany resaka voa dia haintsika tsara ny tenin'Andriamanitra hoe ny vono hamantarana ny hazo tsy mety zany raha ohatra ka hoe roatra nefa pasiteky ny miantona eny ambony eny amin'le tahony kely balitika kely le mitazona le roatra iny zany dia tonga dia pasiteky dia ahoana moa rehefa menjera le izy tsy haiko raha hitanareo le zavatra mampiomehy kely anao dia tena diso mihitsy Andriamanitra nanao mba roatra vera nga dia tena kely balitika kely ohatran'io dia ty zavatra any ty indray voatavo moa tamin'izay ngamba le ohatran'le exemple tamin'le voatavo indray le ty ambany aty nefa tokony ty hazo be ty no mitondra nendry rano le vonona roatra amin'izay ngera tena endry Andriamanitra fa raha voatavo ny enjera tamiko teo ozy izy ngeraino hoe tena endry Andriamanitra fa tena raha voatavo na ina moa ty izy pasteky na inona le any atamatavo le misy anina be reny apaly be iny ma tsy mavesatry ny apaly be iny fa iny miantona iny ny apaly be eny ambony fa tsy ohatran'le tahona roatra kely ray mitazona azy fa iny matsy tonga dia raha mandiko rany dia ny apaly be tsy eny amin'ny rantsana fa eny amin'le vatakazo be izy no mampotra ny vonin'apaly be tena hoe raha apaly be zany ny enjera tamin'ny raha zoko teo dia tsy fantatra dia nanaiky izy hoe tena kay tena calculen'Andriamanitra hatramin'ny tena hoe zao ny zavatra ety ambony dia zao ny zavatra ety ambany dia nanaiky ingarainy ny fanabeazan'Andriamanitra satria izay ny antom-pisian'ny hazo mety alokalofan'ny olona zay le miverina anatin'le fahamarinana teo foana mety alokalofan'ny olona fitahina ho an'ny hafa zay ny hazo zayko rehefa tonga le mazay tany Mahajanga fitadiavana malokaloka ny tany fahampitadiavana mihitsy samy misitsika tsisy mamelatra tantery ampovoany any ary zany namparikina ny tomobile any amin'izay maloka ny tadiavana hoe aiza reo voatala ianao dia tena
tanin'andreo amin'izay ny tômôbila dia rehefa mitsofoka ao ianao rehefa avy eo fa makamalokaloka anao fitahiana ho an'ny hafa ianao. Amen. Araka ilay tenenina teo dia Andriamanitra maka plezira, Andriamanitra manana bonheur rehefa tena hoe marina amin'ny antom-pisiantsika, rehefa tena hoe tsy miova ny qualité an'ilay voa ato anatintsika, tsy miova ny qualité an'ilay voa n'aiza n'aiza misy atsika, dia izay Andriamanitra mahazo plezira ao anatin'izay. Andriamanitra dia mitady olona ohatr'izany iombona aminy. Ilay izy tsy hoe ianao fotsiny te hiombona amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy ny te hiombona aminao ihany koa. Satria ao aminazy no rehefa miombona aminazy ianao no fantany hoe mivoaka ilay qualité rehetrarehetra. Dia amarana anazy ny fitahirizana zany, ny fitahirizana n'ilay voa. Ny moa ilay lohateny teo, kalitao voatahiry amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra, kalitao voatahiry amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Dia fitahirizana, mila tehirizana. Izay zany ny olana mila vahany eto satria manaiky daholo fa sarotra no mitahiry an'io voa io. Tena misy lalana androany zarain'i Jesosy hoe tianao tehirizina io dia izay fiombonana amin'Andriamanitra, fahamarinana amin'ny antom-pisiana. Ireo no lalana hitehirizantsika an'ireo voa ireo eny amin'ny fiainana andavanandro dia mety amintsika. Tsy voatahiry ny titre io, tsy voatahiry hoe za pasteur dia voatahiry io. Tsy voatahiry ny activité io hoe izay mpandeha manao misy mazava hoe mitory ary. Tsy voatahirin'izany io. Na voatahiry ny tena hoe miaraka amin'ny Jesosy ianao tsy maintsy zao fampanantenana an'i Jesosy amin'ny zavatra zao tontolo izao. Tsy voatahirin'izany io. Fa tokana ihany tsy hoe tokana fa ireo no isany ny ahafahantsika mitahiry an'ilay voa, fiombonana amin'Andriamanitra, fahamarinana amin'ny antom-pisiana. Dia ahoana izy teo? Mahazo plezira tsara Andriamanitra amin'ny fisiantsika. Amen. Vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ny fitondranao andray androany, misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, misaotra fa nizaraina ny teninao. Na izahay nijoro eto ary Jesosy dia tena hoe maka aina hoe izany no tianao atao eo amin'ny fiainanay. Na mankasitraka Jesosy fa miteny aminay ianao mankasitraka Jesosy fa tsy manatahotra izay ao anatin'izany satria miombona aminao. Tsy matahotra izay hoe mafy aminay izany zavatra izany satria ianao no efa nanome anay ny lalana ahafahanay ho marina ao anatin'izany teninao izany. Tompoko androany teny tsy hoe renesinay fotsiny fa raha mety ianao dia na hoe teny nizarainay fotsiny fa tena hoe tianay Jesosy ho fahamarinana aty anatinay izany teny izany. Tianay tena hoe ho hitanao aty anatinay izay rehetra no tianao ho marina aminay teo. Dia tehirizo Jesosy tahaka anao nangataka tamin'ny ray hoe tehirizo ireo dia nangataka izay Jesosy tena hoe marina ny fitehirizana anay ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, misaotra fa mahatoky izay manana anao. Alleluia. Amen. Tehako tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Mahazo toerana ary asa tonga dia anao fanatitsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra, mampiasa mpanompo mampatsiaro antsika fa alohan'ny atrikerinandro dia tiany ianao atsiaro fa manana ianao manana an' Jesosy ary tsy hoe manana fotsiny fa miombona amin' Jesosy ary vokatra izay fiombonan'izay mamoaka n'le fruit ianao fruit de qualité le izy sady voatahiry le izy. Amen. Dia mianatritsika mianatra miaina ao anatin'izay hoe miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra. Dia araka le teo dia
iaina sa hita vavolombelona amin'izay anao satria orenao izy zavatra iova tsy kelikely amin'izay arakaraka ny androsoany fotoana. Misy zavatra tsy zakanao dia manomboka mezakanao. Misy zavatra mahasositra anao dia manomboka tsy mahasositra anao tsony amin'izay. Misy zavatra mahasorenanao dia manomboka tsy mahasorenanao satria manomboka voarainao le fomba fijerin'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra tsy sorena ary ampitainy izay mba hahatonga anao karazan'olona koa tsy sorena hitehirizanao ny fifaliana sy ny fiadanao anatinao amin'izay fotoan'izay rehefa miatrika anao avy eo mora miseho azy mifandresena efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Teo antsika hitsangana ho fahafatana dia saotra an'Andriamanitra ny fo manontolo. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy ny teny fampiasanao mpanompo ny fampatsehivana anay efa misy kalitao mivoaka rehefa miombona aminao zay, fa indrindra voatahiry zany rehefa tena tanteraka ara-piombonana. Za mihitsy no angatanay ho tonga saina ara-potoana ny tsiraray avy zay nandre nanatrika ny fanatrehanao androany iombona aminao, iombona hatrany, iombona foana, iombona mandraka ariva, mianatra mamoaka ny toetranao arakaraka ny ombonanay aminao. Dia misaotra betsaka fa raha hiatrika andro anankiray indray zay androany, andro vaovao zay nitsenainao vao maraina tamin'ny famindrapo, dia mino mifony manontolo zay fa miaraka aminay ianao, momba anay ianao, ampandresy anay indray ianao satria le fandresena tsy zavatra vao atao eo am-piadiana fa zavatra efa vonona voaka rehefa tanteraka ny fiombonana. Tsarovy izay rehetra manatrika eto ao ny miatrika tafiotra, ao ny mety miatrika fahasarotana, ao ny mety ao anaty ady, ao ny ao anaty mety tsy hita zay ho atao, tsisy hevitra, tsy hita zay ho raisina. Mino zay fa androany maraina avy eto amin'ny fanatrehanao zay dia manana anao, miainanao, miaraka aminao ary mankasitraka izay Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Tsarovy ny asa mandrarany tsiraray avy, indrindra ny fiainam-panahy, fiainam-panompoana, ny fiainatokantrano, ny fiainam-pahasalamana, mety tsy voatononay ny rehetra mahatanteraka fahafenoan'ny fiainan'izay rehetra tonga eto, fa mino izay Jesosy fa miasa ny teninao, miantefa ny teninao, manovany any anatinay aloha dia miara-miasa amin'ny fiovanay ianao anovan'izay rehetra manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ray sintsodran'ny izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy androany mandehana, mijoroa, mitsangana, miazava. Ny fiombonanao amin'i Jesosy dia hanampy, hanamora ny famoahanao ny toetra n'Andriamanitra. Ao ambadika izay ho amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha andeha hikarakara ianao dia ho tanteraka izany. Raha hanomboka ianao dia ho vita soamatsara izay ho atomboka ao. Izay iverenanao ka tsy vita hatramin'izay ho vita amin'izay amin'ny herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hiatrika ianao dia handresy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hiatrika ianao dia hahomby amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana tsisy ahasaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Izay rehetra mitranga sy miseho androany dia ho fafana sy vavady misokatra ahafahanao miombona bebe koa amin'Andriamanitra. Mahita tsara fanahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara toetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho varim-bariana izany ianao. Tononona mandrese amin'ny anaran'i Jesosy. Aoraka ny voninahitr'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao. Tsofina rano famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavana eo anilanao. Herinandro ty herinandro miavaka anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainan'ny zanany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana re, fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo